ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Dia faly mandrakariva izahay miarabanareo havana manaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Mirary hatrany ny fahasoavan'ny tompo irotsaka tsy tapaka amintsika rehetra ho voninahitry ny anarany masina. Andriamanitra no tompo no loha ivi-dehibe na renin-kevitra mbanjintsika mandritry ty herinandro manontolo ity. Ary amin'ity andro zoma 9 Novambra ity dia ifantohantsika manokana ny amin'ny hoe Andriamanitra tompo manamasina ny olony. Andriamanitra tompo manamasina ny olony. Manamasina ny olony izy satria sari-piaro amin'ny voninahiny, sady sari-piaro koa amin'ny fitiavany ny olona izay noraisiny ho an'ny tenany. Ary tsy manadino ny fikasany hatramin'ny voalohany ny hamorona olona izay hanana ny endriny sy ny tarehiny izay midika hoe manana ny toetra n'Andriamanitra. Koa dia ny famasinana indrindra no tondroina amin'izany ka hanamasinan'Andriamanitra ny olony. Tsy hafenina fa antondresaka manahirana sasany ihany ny mikasika ny fahamasinana satria mahatsiaro ny tsy fahatanterahana mampanota azy izy. Koa raha azo atao dia tsy aleoveo izy mba apetraka ao amin'Andriamanitra ihany zany resaka zany satria isika tsy hahatratra naoviana ny fenitra izay takin'ny fahamasinana ka tadiavin'Andriamanitra amintsika. Misy kosa nefa ny haika izay ataon'Andriamanitra manoloana zany dia ny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, araka ny Isaia 5:7-20. Ary dia zany tokoa ny mikasika ny fanamasinan'Andriamanitra ny olony. Fa tsy misy na inona izay tsy noraisintsika avy tamin'Andriamanitra, indrindra mikasika ny famonjena ny fanahintsika, ny fanavaozana ny toetrantsika, ny famaritana ny lalam-piainana tokony izorantsika. Amin'ny teny tokana dia tsy haintsika na fantatsika akory izay tokony hatao sy tokony izorana mba hahavonjy antsika raha tsy Andriamanitra no nanory izany antsika. Nireny hanatony an'i Jesosy sy ny hino azy, satria voalazan'ny soratra masina moa fa izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, araka ny Jana 4:9-10 dia tsy vitantsika ny hanatona azy raha tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Araka ny teny Jesosy manao hoe tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy taon'ny ray izay naneraka ahy. Jana 4:4-20. Fa Andriamanitra no miasa sy manao ny zavatra rehetra mba hahafantarantsika azy, ary izy koa no mampahery antsika amin'ny finoantsika sy miazona antsika mba hahazona ny finoana hatramin'ny farany. Hoy Paoly apôstôly amin'izany, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Araka ny Filipiana 2:7-10. Ny anjara sy safiditsika manoloana izany dia ny manaiky ny tompo sy mametraka ny fitokisantsika amin'ny fitondrany, satria fitondran'Andriamanitra izany. Raha lazaina amin'ny teny tsotra, ny fanamasinana ny olona dia asan'Andriamanitra tanteraka fa tsy avy amin'ny ezaka ataon'ny olona. Amin'izany dia marina sy tandrify indrindra ny voalazan'ny soratra masina manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, araka ny Efesiana 2:2-5, mba ankalazantsika ny anarany ao amin'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpanefa ny finoana. Arak'izany
dia asan'Andriamanitra zay raisina sy toavina amin'ny finoana ny fanamasinana antsika mba hananantsika anjara lova ao amin'ny fanjakany be voninahitra sady tsy levina mandrakizay. Tian'Andriamanitra mpahafantarina antsika ry havana fa vonina izy ny hiantsika, vonina izy ny sahirana mba hananantsika ny fahamasinany, satria fantany loatra ny tsy fahatanterantsika sy ny fahalemetsika. Ka nomezany toky manao hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko, ary eto dia ny hery entina hanamasinana antsika sy ny fiainantsika, ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemenao izy. Korintana 2:20 zany. Koa dia aoka ho raisitsika amin'ny fifaliana sy ny fahatokina be izao fanomezan'Andriamanitra antsika izao, fa tsy hoe ziga mavesatra na antony ampiferinanantsika. Asany tokoa ny fanamasinana ny olony, zay nahatonga an' Jesosy hanao ny tombavaka ho an'ny mpianany tamin'ny ray manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Jaona 7:17. Araka izany, tsy zioga tsy antonina tokoa ho an'ny mino tsy akory ny fanamasinana fa anjara tena tandrify ny mahazanak'Andriamanitra azy, dia zanaka mpandovan'Andriamanitra no pirailova amin'ny Kristy, araka ny Romanina 5:17. Inona ny lova ho antsika dia ny fahamasinan'Andriamanitra. Inona ny planin'Andriamanitra momba ny fanamasinana ny olona? Izany dia azo fintinina toy izao manaraka izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Hebreo 12:14. Ary noho izany dia hoy ny baiko izay omeny, mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina hiainareo satria masina ho Jehova Andriamanitrareo, araka ny Levitikos 7:2. Koa raha mitady fahamasinana ianao ry havako mba hahitan'ny tompo dia matokia an' Jesosy ary miraisa aminy, fa voasoratra hoe fasatriana alaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Hebreo 2:2-20. Nivaky tentsika voalohany, Hebreo 10:7-20 dia teny milaza fa azo antoka indrindra ny fanatim-panavotana izay nataon'i Jesosy, zay antoka ho amin'ny fanamasinana sy ny fanatanterahana izay rehetra mino azy. Nivaky teny faharoa, filazany tsara araka ny Jaona 7:1-7. Mampisongadina indrindra ny vavaka izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany mba hitoerany amin'ny finoana sy mba hitombony amin'ny fahamasinana. Inona ny toerana sy ny lanja ny fahamasinana? Masina Andriamanitra eny, masina indrindra izy, koa dia masina toy izany koa ny toerany sy ny manodidina azy. Hoy ny filazany Isaia, raha nahita ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina izy, sy ireo anjery serafima nitsangana teo ambony ny oby azy manao hoe, ary nanandratra ny feony izy ka ny famaly hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, henika ny voninahiny ny tany rehetra. Isaia 41:7. Ny voninahitry ny Mahandriamanitra azy indrindra no niseho teo dia ny fahamasinany mahatompo azy, ka nampidaraboka an Isaia hanao hoe lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako, fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko. Isaia 41:5. Ary satria izay nantsoin'Andriamanitra dia nataony ho iray antoka aminy sy hitovy toetra aminy, dia hoy izy, amin'izay akaiky ahy no isehoko ho masina. Levitikos 10:7. Ny hevitra zany, izay te hifandray akaiky amin'ny tompo sy hanana firaisina aminy dia tsy maintsy mitafy fahamasinana. Ny tsy masina dia tsy afaka ahita an'Andriamanitra ary tsy ahazaka rahateo ny ahita azy, fa voasoratra hoe ny madio no sehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no sehonao fa lalitsaina, araka ny Salamo 20:20. Dia toraka izany,
ny fahamasinana no toetra maizy azy ny fanjakan'Andriamanitra. Koa izay masina no tafiditra ao araky ny voasoratra hoe iza no hiakatra ny tendrombohitra Jehova ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina. Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny ilainga na mianina hamitaka. Salamo 4:4. Inona rehefa zany no mahamasina ny olon'Andriamanitra? Inona ny ezaka ataony? Misy ve ny fomba sy fietsika manokana takina mba hanana ny fahamasinana? Ny marina dia tsy endrika miseho ivelany ny fahamasinana fa toetra n'Andriamanitra zay omeny ny zanany ary ny zanany rehetra. Azo tika tsara ny Janona 2:12 hoe izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, adika hoe nomeny fahamasinana dia ny fanahy masina sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Dia toy inona sy manao ahoana ary no atao hoe olona manam-pahamasinana? Voalohany, olona voatokana ho an'Andriamanitra na natokan'Andriamanitra ho azy, ka tsy miaro amin'ny ratsy fa miaro ny tenany tsy ho voaloto. Dia atondrotsika mahafehy izany. Ny Korintiana 2:4-12 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, aza mety asiana zigo tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, Satana io, ary inona no iraisan'ny anjara mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny haho ary izy ho oloko. Koa mivoa eo amin'ny ianareo ka misara aminy ho Jehova ary aza manindry zay zavatra tsy madio, ary izaho handray anareo ary ho rainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehova tsy toa. Ny faharoa, manolo tena ho an'Andriamanitra sy manavao izany mandrakariva. Araka ny soratany Paoly apôstôly manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo rala noho ny famirapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpopana mety ataonareo izany, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina araka ny Romana 12:12. Ny fahatelo dia manana firaisana tsy miato amin'Andriamanitra. Tahaka ny tiavany ray aho ny tiavako ianareo i Jesosy, tomoera ny fitiavako ianareo. Janona 5:17. Ny faefatra, mivelona ny tenin'Andriamanitra araka mivoasoratra hoe raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Efesiana 4:4-7. Ary ny fahadimy dia manana fianambavaka ao am-po sy ampanahy tsy mitsahatra araka ny tenin' Jesosy manao hoe fa miambena ka mivava mandrakariva mba hahery ianareo. Luka 2:1-4. Andeha efezitsika ty fampianarana fampiorenana ny finoantsika ity. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony hitarafana ny fahamasinan'Andriamanitra izay ao aminy. Hoy Jesosy, hianareo no fanasiny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy hery ny anaovana inona intsony izy fa harena ny ivelany ka ho itsahan'ny olona. Mateo 5:17. Ny baiko sady teny farany omeny dia ny hoe izay masina aoka mbola hiam-masina ihany izy. Apokalipsy 2:20. Ho an'izay ny safidy anaraka ny lalam-panamasinana zay nitsoritin'Andriamanitra dia ho tanterahina aminy toy ny nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianany araka ny voasoratra hoe aroy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka ny nanyranoray ahy no anyrako anareo kosa, ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina. Fa ny fanamasinana dia Andriamanitra eo amin'ny olony, Andriamanitra ao amin'ny olony. Ho vonahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any lay masin'Andriamanitra. Amen.
tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.